Miantso fifanarahana amin'izay maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny filoha era-jonary mampianina mba hisian'ny anarana praiminisitra mahafeno ireo fepetra takiana. I Kristina Razanamahasoa kosa nanantitrantitra androany fa efa nisy ny marimaritra iraisana amin'izay ho praiminisitra na dia mazava aza ny teny filoha omaly fa mbola tsy naharay anarana vaovao ho praiminisitra avy amin'ny mampara hatramin'ny angany. Mety hisy fiantraikany amin'ny fampirarahana atao miaraka amin'ny vondrona Europeana mikasika ny fety faha 20, ny fahatarany ny fanendrena praiminisitra sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta. Fa mbola mitetina hatrany amin'ny 900 tapitrisa euro no andrasan'ny Madagasikara amin'izany, fa mbola izay nahitana fiakarana teo amin'ny 320 tapitrisa euro. Olona 20 no tsy hita popoka taorian'ny fandalovan'Andrividoza Hélène. Olona no taterin'ny sambo ny ala avy ny Soalala izy ireo. Maherin'erin-jato kosa ireo traboana. Tamboly amana hektara no dibo-drano any distrika Mahajanga, Soalala sy Mitsinjo, distrika 3 Voamafy tamin'ny fandalovan'ity rivodoza ity. Hatreto, mbola ampy hatrehana ny fandalovan'ny rivodoza ny tetipolo eo ampelantanan'ny BNGRC. Any ivelany kosa indray, hamburger misy 4 indray arapaka ao anatin'ny 2 minitra, raha tambatra milanja 400 grama ny totalin'ny sakafo laniny. Zava-bita miavaka entina aminao androany ary nazahoana ny diplôma Guinness 2024. Ny andindininy avy hatrany. Tsaronao ve miala amin'ny fampianaran-diso aoka izay ny fitaka rehetra inona ny maro metoy ary ny fotoanantsika ny sabotsy 5 avril ho avy izao amin'ny 7 maraina ihany ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo sy afeniko anao ny maro sabotsy 5 avril amin'ny 7 maraina ao amin'ny trano malalaka LTC complexe Ampeflo tsy maintsy mandresy ny fahamarinany dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lahy sy tomboky vavy amin'ity hariva ity. Manasinao indray ary anaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Pejy sosialy vaovao mahakasika ny toetry ny andro avy hatrany no noentintsika hanomboana ny fampahalam-baovao. Olona 20 no tsy hita popoka taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Hélène. Olona no taterin'ny sambo ny ala avy any Soalala izy ireo. Maherin'ny 900 kosa ireo traboana tsy niteraka fahasimbana fototrafitra sabetsaka ny fandalovan'ny ity rivodoza ity raha nambaran'ny BNGRC. Ireo tanimboly kosa nahitana faisana noho ny fiakaran'ny rano. Efa nivoaka ny Madagasikara tamin'ny 9 maraina teo ity rivodoza Hélène ity raha ny tatra nomeny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Fanadidina hoentiny sitraka Ravony Arsan. Ny distrikan'ny Mahajanga, Soalala sy Mitsinjo no Voamafy vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Hélène. Misy 200 ireo traboana avy ao amin'ny distrikan'ny Mahajanga raha ny antotanisa avy amin'ny BNGRC. Traboana izay avy amin'ny fokotanana Mbalavola sy Fiofio. Ho an'ny distrikan'ny Soalala kosa indray, ireo tanimboly no tena nahitana fahasimbana. Vokatry ny fiotsahany tondra-drano tao amin'ny fokotaniny Belafika, tanimbary mirefy hatrany amin'ny 530 hektara no tondraky ny rano. Mahatratra hatrany amin'ny 300 hektara ireo tanimboly tondraky ny rano ho an'ireo distrika 3 tena voakasika tamin'ny fandalovan'ny rivodoza. 900 amin'izao ireo traboana raha ny antotanisa avy any amin'ny BNGRC ihany. Tsy nisy kosa ny ainana fohy saingy olona 20 no fantatra fa tsy hita popoka. Raha jerentsika amin'izay zany dia tsy dia nandrava firy ilay cyclone Helena fa eo amin'ny rano sy ny rotsakorana entiny no tena ahina. Tamidina any an-toerana amin'izao ny ekipa BNGRC efa lasa omaly, ny ekipan'ireo mpiara-miombona konkoa efa lasa any, ny OCHA efa any an-toerana, ny PAM efa any an-toerana, misy koa ny UNICEF zany izay efa any an-toerana. Efa misy zany lay atao hoe achat sur place ho ataon'ny BNGRC ho an'ireo tsabon'ireo zany hoe vary sy voamaina ho vidiana any an-toerana ho jerena ho an'ireo traboinareo. Efa tsy misy ahina intsony ny rivodoza raha nambara ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ia tsara ny toetrandro manomboka rapitso ho an'ny faritra Boeny. Mikasika an'le cyclone Hélène zany tao amin'iny faritra varitra andrefan'ny Madagasikara iny
dia nivoaka an-dranomasina tamin'ny maraina teo le izy, izany hoe tany hoany amin'ny fito maraina antorany fito ka amin'ny enina ka hatrany fito tany hoany. Kasika na Tananarivo manokana, Tananarivo zany raha piso mbola ahitana mety hoe ahitana herika kely majinijinika no ndeha ny sisan-drahona kely tavela raha piso tontolon'andro. Fe ny faritra Boeny sy ny karazany io zany raha piso vao manomboka tena maina mihitsy. Nisy ny fivoriana tanterahany BNGRC sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny androany maraina, ijerena izay fanampiana ara-bola na ara-pitaovana ilaina no antony natanterahana izany fivoriana izany. Hatreto aloha, mbola ampy hatrehana ny fandalovany rivo-doza ny teti-bola eo am-pelantanany BNGRC. Hivadika eo amin'ny pejin'ny politika kosa indray isika notsindrin'ny filoham-pirenena omaly mialohany ny azony any Bruxelles fa manana fahefana feno amin'ny fanendrenany praiminisitra ny tenany. Ny fifampitiniana no antony mbola tsy isian'ny anarana mivoaka amin'izao fotoana, noho izany miantso fifanarahana amin'izay maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny filoha Era-Mampianina mba isian'ny anarana praiminisitra mahafeno ireo fepetra takina. Hita taratra kosa nefa fa efa misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny mpitondra sy ny mapary marika izany ny fahatongavany Christine Razanamaso teny vato nanatrika ny fiangany dia ny filoha ho atsy Bruxelles fanadihadiana. Fikatsahana ny tombotsoa-pirenena, famarinan'ny toerana, fihavanana ireo no fepetra takinina amin'ny praiminisitra ary olona vonona natanteraka ny programa nasa fampandrosoana ny filoham-pirenena. Mbola tsy misy mahafeno fepetra io hoy ny filoha Era-Mampianina amin'izao fotoana izao. Noho izany, ilaina ny fampidiniana amin'ireo vondrona politika maro anisa ampivoaka io anaran'io. Noho izany, ireo izay milaza fa maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena izay nanatrika fotsiny ihany ny anarana dia nandika lalàna hoy ny filoha anoho izy ireo tsy ny fampiresaka akory tamin'ny filoham-pirenena araka ny nambarany ny tolo-kevitra avy amin'ny ACC. Manoloana izany, dia mbola miandry eo anaran'io ihany koa ny filoha amin'izao fotoana izao. Efa namoro ireo hery ara-politika rehetra misy ao amin'ny anteny mera laza fa voalaza tsara koa ny article 54 hoe groupe de parti majoritaire à l'Assemblée nationale miantson'izy ireo andinika lalina zavatra izay ary trandraka ihany koa zany izay lafiny anankiray izay ka izay no zavatra misy dia hoy aho hoe fadiny sy manino melany na mbola miresaka amin'ny mampara ihany koa fa dia zao miandry anarana fa rehefa tonga ny anarana ka mifandraika amin'ilay foto-kevitra hoe praiminisitra zay afaka miara-miasa amin'ny filoha, afaka manatanteraka ny politika zay napetrany, afaka manatanteraka ny fanampy zay nataon'ny filoham-pirenena, ny filoham-pirenena fidim-bahoaka ange nanao fanampy tamin'ny vahoaka. Ny lalàna izay nivolavolaina tany aloha ka mampisavorivory dia tokony asiana fandiniana. Voalaza amin'izany ny andininy fa 720 anatin'ny lalam-panorenana izay nambaran'ny filoha fa efa mazava hoe ny vondrona maro anisa no manolotra ny praiminisitra ary tsy tokony nasiana toyny intsony. Kasika ny tolo-kevitra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana indray dia nilaza ny filoha fa mahavalalàna satria dia tsy misy ny fanamarinan'ny toerana ny fitondrana sy ny fampihavanana amin'io. Noho izany tsy voatery anaraka izany ny filoham-pirenena. Tolo-kevitra le izy afaka mangataka an'io ny antokolona samihafa izay voafaritsy ny lalàna. Ary rehefa nivoaka izy io dia ohatran'ny valalanina ihany ny tenako aloha mafilohan'ny repoblika satria dia tsy tratra mihitsy ilay tanjon'ilay hoe stabilité sy ilay réconciliation nationale ao anatin'ilay izy. Tsy nanina fa dia hoy zao hoe hevitra io tsy voatery nanaraka n'iny hevitra iny mihitsy ny filohan'ny repoblika satria mety manana famakiny azy koa ny filohan'ny repoblika amin'izay fikatsahana ny tombotsoan'ny firenena izay. Ary rehefa nandeha moa indrabatra iny dia nanolotra olona ny tao amin'ny mampara. Ary za dia milaza mihitsy hoe avy amin'ny alalan'inona moa zany ity anolorana ren'ity olona ity dia hoe avy amin'ny alalan'ilay avis izay navoaka ny haute cour constitutionnelle dia nivaliko tsotra mihitsy tamin'izay fotoan'izay hoe raha io avis io no eritreretinareo nanareo aza dia nandika azy tsy nanaraka ny lalàna satria raha vakiny io avis io ka iverinareo fa io tokony ampiarina dia voalaza tsara mihitsy ao anatin'io avis io fa tokony isy fifampidiniana ny fanolorana praiminisitra.
nanamafy anefa razana masoa Kristina fa io anarana izay efa natolotra izy ireo farany io no maromaritra iraisana efa ny fanarahana amoahana ny anarana izay ho Prime Ministre. Noho izany ny fankatoavana sisa no andrasana. Ny fampidiniana nefa dia efa nisy fanarahana tao fa izany hoe mila concrétisena angamba ilay fanarahana izay no azoko lazana. Ny andro koa izany moa président iny efa nanazava izany président de république hoe misy fampidiniana dia zay izany ilay fanarahana efa nisy fanarahana teo fa mila concrétisena ilay izy koa izany no afaka koa izy ane ngataka amin'ny mapary izy zany hoe alefaso amin'izay miandro top zany avy aminy. Manao an'izay fifanarahana zay tompo efa misy zany maromaritra iraisana. Fa misy maromaritra iraisana efa misy fanarahana mihitsy. Le anarana nalefanareo farany zay ve le maromaritra iraisana? Izay anarana izay ny maromaritra iraisana ny fahafantarako azy. Kasika io taratasy faharoa nambaran'ny mapara fa solon'ny ajare sampy io anefa dia mbola nambaran'ny filoham-pirenena teo am-piangana fa mbola tsy voaraina hatramin'izao. Araka ny fomba firesaky ny filoham-pirenena ihany koa dia mety isy indray ny fitsapakevim-bahoaka anoloana ny lalam-pandrenana ny Repoblika faha-efatra. Nanainga omaly azo any Bruxelles ny filoham-pirenena Erajonarymampianina anatrika ny fionana tapo ny vondrona Europeana sy ny vondrona Afrikana ny fitakiana ny famerenana ny Fed andian'ny faha 20 sy ny fanampiana izany no tena antondian'ny filohany an-toerana fa eo ihany koa ny famatsim-bola antsoina hoe Fonds Africa 50 fanadihadiana. Vola mitentina fito amin'ny 27 tapitrisa euro no andrasana amin'ny famatsim-bolan'ny Fed avy amin'ny vondrona Europeana izay mbola iadivana ny anodotana izany noho i Madagasikara izay efa nivoaka tao anatin'ny krizy ary mila fanarenana aingana ho ny filoham-pirenena. Atao lahara-pahamehana ny Fed andian'ny faha 12 vola tsy averina izany fa ompana fotsiny ihany amin'ny lafiny ara-toekarena sy fampandrosoana. Raha oharina tamin'ny Fed andian'ny faha 10 anefa dia kely dia kely ity manaraka ity satria mitentina tany amin'ny 7.7 tapitrisa euro ny farany teo izay marihana fa 5.7 tapitrisa ihany no azo ary vola mitentina 5.2 tapitrisa no very vokatry ny krizy. Raha miasa izay misy eo Madagasikara sy ny Union Européenne misy moa ny famaranana ny antsointsika hoe 10e Fed nefa koa misy ny fandiniana sy fijerena akaika ny mahakasika ny 11e Fed zany. Misy ny fionana izay efa voaomana miaraka amin'ny tompon-draikitra maro samihafa miaraka mandinika izany zavatra izany. Tao aloha rehefa ohatr'izao dia miady foana fandrasian-datra io zavatra io tonga dossier ianao mandresy lahatra ianao ary everiko fa zany kely ny olana teto amintsika very ny vola tao anatin'izay zany hoe misy any amin'ny 250 millions d'euros zany mivery tao anatin'ny 10e Fed. Ny zavatra tokony fantatsika nefa dia ny fond avy amin'ny Europeana ny fanampiana tsy vola averina koa io fa fanampiana. Zay zany mahatonga anay hoe mbola miady zay amin'izao fotoana izao ny azontsika zay taremarika farany izay betsaka indrindra. Ankoatra ny famatsim-bola avy amin'ny Fed dia sehatra telo goavana no hodiniana amin'ny fionana tapiny aty Bruxelles io ka ny mikasika ny famatsim-bola Fonds Africa 50 izay famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeana ihany ho an'ny tany Afrikana. Izy io dia iompana amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana, ny fambolena, ny siansa sy ny sisa. Manana anjara goavana ihany koa i Madagasikara amin'ity fionana ity no isika vao miverina manatrika ny fivoriana indray. Noho izany ny andalana amin'ny fanalana ny sazy ho an'i Madagasikara ny vondrona Europeana amin'izao fotoana izao. Dia reo aloha foto-kevitra lehibe zany izay hojerena andraisina fanapahakevitra, andraisina fehi-kevitra ihany koa zany satria tsy maintsy misy tolo-kevitra izay mivoaka ao anatin'ny fifandaniana maro samihafa izay misy ao zany. Ho antsika malagasy manokana dia manana endrika miavaka ny fanatrehantsika ity fianana ity satria zao tsika zany vao manasika indray fantatsika tsara fa dia tratran'ny misazy Madagasikara na teo amin'sehatry ny firaisan'ny Afrikana zany na eo amin'sehatry ny Union Européenne zany. Efa nisy moa zany ny fandaniana mahakasika an'izy io efa tena ao anatin'ilay atao hoe procédure fanalana izany sazy zany ny tompon'andraikitra maro samihafa ao amin'ny Union Européenne zay ho le hoe article 96 ny accord de Cotonou. Mbola noresahana ihany koa ny mikasika ny Îles Éparses nambaran'ny filoha tamin'izany fa mbola tsy misy fandrosoana aloha hatreto ny antota taratasy mikasika ny raharaha. Noho izany tsy maintsy isy hatrany ny fifampidiniana atao mba ahazoany Madagasikara tombontsoa amin'izany.
fa mety isy fiantraikany amin'ny fifampirarahana atao miaraka amin'ny vondrona eoropeanina mahakasika ny fed faraky ambin'ny folo ny fahataran'ny fanendrenan'ny prime ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta raha nambara ny paitoekarena iray miankina amin'ny fandresen-dahatra tao any an-toerana nefa izany fomba iray ahafahana mikojakoja ireo lalam-pirenena ny fahazoana io tetipolo io azo antoka fa ho maro toerana ny vidin'entana eto amintsika noho ny fahamorany ny fitaterana ireo vokatra raha totoso ireo asa fanamboaran-dalana vinavinaina atao sitraka raha voaniary izao. Mazava ho azy zava-dehibe ho antsika io satria ny fety zany ny ampahatelon'ny fety matetika dia natao hanampiana ny budget ny État dikan'izay vola ahafahan'ny État mihodina ahafahany miasa izay voalohany indrindra ny fety koa amin'ny ankapobeny raha jerena ny mikasikasy dia zavatra roa lehibe ny ao anatiny voalohany indrindra zany io moa ilay tenen'ireo concentré amina projet vitsivitsy ilay izy ny voalohany indrindra angamba dia ny resaka infrastructure indrindrandrindra fa ny transport mazava ho azy fa ny lalana dia zava-dehibe indrindra ho an'ny fahandrarahana sy ny ekonomia amin'ny ankapobeny satria hitantsika eto amintsika ny vokatra dia miankina be amin'ny lalana raha vao tsy vita ny lalana betsaka ny vokatra mihitsy. Raha tsy ahivina taoriany ny fiatoany ny famatsim-bola avy amin'ny alalan'ny fed 10 tamin'ny 1990 vinavinaina iverina ity famatsim-bola ity ao aoriany ny fifampidiniana ataon'ny filoham-pirenena sy ireo delegasiona miaraka aminy amin'ny vondrona eoropeanina any Bruxelles. Famatsim-bola mitetina hatrany amin'ny 100 tapitrisa euro no andrasan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fed faraky ambin'ny folo. Nisy fiakarana teo amin'ny 13 tapitrisa euro io famatsim-bola io raha noharina tamin'ny fed 10. Akoatra ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena, isan'ireo fepetra takin'ny vondrona eoropeanina amerenana indray ny famatsiana arabola ny fametrahana ny governemanta. Fananaingy androany maraina hiazo any Burundi kosa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa. Fivorian'ny filohan'ny antenimieram-pirenena tany Afrikana amin'ny teny Frantsay no andehanany amin'izany ary haritra 3 andro. Hita taratra ihany anefa fa tsy milamina hatrany fifandraisan'ny filoham-pirenena sy ny mapara. Mbola nanteriny indray teny am-piangana fa tsy marina ny voalazan'ny filoham-pirenena izay nanantitrantitra fa tsy mbola naharay ireo anarana 4 vaovao natolotry ny mapara ho prime ministre raha itsika ny Zavandramatoa Christine Razanamahasoa teny Ivato. Matony mapara nanao an'ilay fanambarana tamin'ny andro lahady dia efa nisy efa fantatra io prime ministre atolotry mapara io fa zany hoe miandry azy zany sisa hoe izy no manome an'io hoe top zany izy no miandry azy zany ny anendreny anaovany an'ilay décision le nomination fa efa fantany io ka satria efa nisy fanatonany fa nisy fanarahana. Fa nisafidy ny consul-ny Madagasikara atsy la Réunion ny solombavambahoaka Virapin mamonjy sola tany fianaratsoa voalohany tamin'ny fifidianana farany teo toeran'izay efa niandraiketany nandritry ny vanim-potoana ny tetezamita taoriany na ministry ny tanora sy ny alavoly azy tsy maintsy nisafidy ity solombavambahoaka ity ary dia ny consul no safidiny mahalona ny maha-solombavambahoaka azy ny lisitra faharoa avy amin'ny mapara izay nanolotra azy no niakatra ho solombavambahoaka araka ny didina avoaka ny HCC androany voalohan'ny volana Avrily. Fa ivadika eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray isika komina ambanivohitra 420 amin'ireo 720 manerana ny Madagasikara no nahazo famatsim-bola avy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany tamin'ny alalan'ny tahirim-bola ho fampandrosoana ifotony na fond de développement local ny taona 2020 famatsiana fototra-afitrasa teo amin'ny sehatra maro arakaraka ny filan'ny vondrona itsinjara-pahefana ifotony no nitanterahana tamin'izany maro tamin'ireo komina araka izany nahazo tombony hoentina pandrosoana ny fatra hiatidiany fanadihadiana. Teti-bola mitetina 5.4 miliara ariary no famatsim-bola no entin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany tamin'ny alalan'ny FDL na matsiny ireo komina teto Madagasikara ka nahazoan'izy ireo 7 tapitrisa ariary avy. Sehatra maro ny itondrana fampandrosoana tao anatin'izany saingy ny 300 ireo komina nahazo famatsim-bola dia nisafidy ny sehatra ny lalana sy ny fitaterana. Ny 270 kosa ny sehatra ny varotra toy ny komina ambanivohitra Ivato aéroport. Tsena misafidian'izy ireo araka ny filan'ny ponina teti-bola nentina ny angana ihany zany anefa ny fitadiavan'ny komina famatsim-bola manokana sy ny fanampiana avy amin'ny primatiora lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no nentina nantarana ny fototra-afitrasa.
io 9 millions io zany a no entinay a nanainga an'le tsena dia io no nampiany commune ka ny vola lanina nanaovana an'le galerie satria navita efitrano eo amin'ny 5.000 eo zay tamin'le izy efitrano dia eo amin'ny valeurana 1,700,000 FMG. Fotodrafitra sagoavana ka saina andraisana mpivarotra maherin'ny 50 amin'ny volana jona ity tsena eto amin'ny kominy ny Vaovao aéroport ity. Efa tsindrin-daona ihany koa ireo mpivarotra ampiasa ny tsena Vaovao. Le fijaliana zao le atao anatiny ato TRB dia efa tokony ilaina zany le tsena vao e. Mahatsara anazy eo amin'le tsena vao zany le izy hoe manara-penitra. Rehefa manara-penitra le izy dia mety adio. Eo amin'le fahadiovana zany na amin'le sakafo na amin'le toerana mba hita hoe milamindaminy. Dia raha ny tena eritreritra koa dia tokony hoe manodidina épicerie dia manodidina hani-masaka dia manodidina hena dia ny eo ampovoany legioma dia milama tsara dia ny lamba maka sisiny. Amin'ny mahafotodrafitra sagoavana azy dia mbola misy hatrany asa hatramin'ny andro any. Fotoana nandalovanay teny an-toerana mbola irin'ny komina niverena ny famatsim-bola tahaka ny FDL ampandrosoana tran'ny komina. Efa misy sady ny vina mipetraka amin'ny fampiasana izany. Fa nanomboka zay nanao ny lycée io a mbola efitrano anankifolo fotsiny eo nefa araka ny lazaiko dia centre d'examen ty vato tikatra dia be dia be ny ankizy tsy tafiditra voatery mandeha any amin'ny sekoly privé dia nefa efa be dia be le sahirana zao dia nirariana zany mba hitohy ny lycée a dia tohizana ihany koa ny tsena satria mbola ngeza be zany be dia be ny asa tsy vita amin'le tsena zany. Hatreto vola mitetina 2 miliara ariary no efa lan'ny komina tamin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitra saroa ireo. Mbola be anefa niezaka mila atao ny kominy Vaovao aéroport izay tsy mampiditra fa tsy hena tapitrisa iray isam-bolana amin'ny alalan'ireo etra sy ny vola aloha amin'ny fikarakarana taratasy eo aminy ary ny fangatahana alalana anorina. Io teti-bolo io izay zara raha mandrakotra ny fampandehanana ny raharaha anatin'ny komina raha ny nambarany ben'ny tanàna. Fa vola mitetina 7.7 miliara ariary no entina miady amin'ny andiam-balala izay efa nanomboka tamin'ny taona 13 ka tsy hifarina raha tsy amin'ny taona 14 hatreto ireo fitaovana anatanterahana ny famonoana valala sy ny teti-bola misy eo ampelantanana izay iaraha-miasa amin'ny ministera ny fambolena no ampiasaina. Efa misy paikady entina mongorana ireo andiam-balala antony anaovana olaram-pahamehana ny faritra sasany. Mbola tsy ahina kosa ny tsy fahampitsakafo eto Madagasikara raha nambara ny FAO fanaty Velarantany 7.7 hektara hatreto no nahatanterahany FAO ny faменdrana fanafody hamonoana ireo andiam-balala manerana ny Madagasikara. Ny voalohany ka hatramin'ny 12 martsa farany teo 3.4 hektara tany amin'ireo faritra any Befandriana Atsimo, Belitsaka eo anelanelan'ny Maintirano sy Morafeny be, Antany Mieva sy Ankaloka 70 kilometatra ny avaratry Toliary, Ankiliabo sy Bevoay, Manjo, Fianaratsoa ary Soalala no nantanterahana izany. Tsy atao kilabao araka ny fiheverany maro azy anefa ireo faritra sasany misy andiam-balala saingy mila araina ny paikady entina mongorana tanteraka ireo andiam-balala. Avy any avaratra miana Atsimo ary avy any Atsimo miana avaratra no nantanterahana izany. Araka ny ahafantaranareo azy ny valala amintsika miteny zao dia anelanelan'ny district Nampany andrefana ka hatrany amin'ny district ny Masanga 2 faritra Soalala. Ao anelanelan'izay dia tsisy zany district iray ka tsy mitaraina amin'ny resaka valala. Ny priorité dia raisina amin'ny reto mpamaritra telo ireto. Voalohany arakaraka ny taonan'ilay valala. Faharoa jerena ihany koa arakaraka ny habean'ny faritra rakotra valala ao amin'ilay toerana. Ary fahatelo dia jerena ihany koa ny lafiny eo amin'ny resaka fambolena amin'ny ankapobeny. Tsy mbola ahina ihany koa tsy fahampiana ra-tsakafo raha nambara ny tompon'andraikitra avy amin'ny FAO hatrany no paikady arahany io atao laharam-pahamehana ireo faritra madiva mpiakatra vokatra. Amintsika amin'iteny izao raha ny faritra Senaliana efa betsaka zany miakatra amin'ny volovary, efa miakatra amin'ny volokatsaka. Fa misy zany ireo le mbola récolte sasatsasany izay vao manomboka. Ireo zany ny eritreretra hoe atahorana ary amin'ireo faritra ireo zany izay andalovan'isa dia efa nomenay priorité zany ny fomba hamonoanandreo valala ireo. Izay mahatonga le hélicoptère iray izay mijanona amin'ny andro vazo amintsika amin'iteny izao mba hitsinjovana zany ireo le vary izay miakatra
ampahamasana antsika amin'ny teny izao amin'ny faritry mandoto betafo ary miandry vaso. Ao anatin'ny andiany voalohany amin'ny aty amin'ny andiam-balala ny FAO amin'izao fotoan'izao ka tanjona amin'izany ny famindrahana velaran-tany 10.3 hektara mba hampijanona ny andiam-balala. Tanjona amin'ny andiany faharoa kosa ny velaran-tany 10 hektara anarenina izay mety tsy ho tratra ary 10.1 hektara kosa amin'ny andiany fahatelo mba hampiverenana ny zava-misy amin'ny laoniny. Eo amin'ny lafiny fitaterana kosa indray nandefa taratasy tamin'ny kooperativa mpitaterana rehetra teto Madagasikara ny avy amin'ny ATT ny tapaky ny volana martsa farany teo mikasika ny sazy miandry ireo fiara manao loza mpiarakodia indrindra ireo mahafaty olona miantra amin'ny tompon'ny fiara ny sazy voalaza eo anatin'ny fanambarana io ka tsy pihin'ny mpitatitra andrenivohitra marindrano ny lozam-pifamoivoizana nitranga teny amin'ny lalan'ny vato ny 7 martsa farany teo no ny atomboany ity raharaha ity fanatediana hoentin'ny Ilta Asinjo. Olona 7 no voadona ary 3 no namoy ny ainy. Niteraka resabe ny andraikitry ny tompon'ny fiara vokatry loza io. Antony nandefasan'ny ATT ity taratasy fampahafantarana fandraisana andraikitra ity tena nivon'ny vondrona sy kooperativa mpitaterana. Fisontonana lisansa na ny fahazon-dalana iasa no sazy miandry raha toka mahafaty olona ny mpitatitra iray. Tsy fahazon-dalana iasa mandritra ny 90 andro kosa ho an'ilay fiara raha toka mandratra olona anaty lozam-pifamoivoizana. Sazy izay heverin'ny mpitatitra ho manafaka maina ny nahavandoza fa manasazy kosa ny tompon'ny fiara. Ka izay zavatra tsy ekenay zay satria andraikitry ny chauffeur zany. Andraikitry ny chauffeur zany fa tsy sidiranay tombotobila. Chauffeur nay mety mandeha mafy na io reny accident reny anie. Lazaina fa hoe misy défaillance ny mécanique frein foana fa reny ny tena marina tsy tonga tamiko reny fa efa misy fambara reny misy fambara reny apopina le frein ohatra apopina roa telo zay zavatra zany efa tsy azo atao tsony zany tokony tonga dia mailo toy ny chauffeur dia laza amin'ny tompony hoe patron efa popina ty frein-tsika ty. Taoriny ny lozany seho teny vato iny nisy ny filazana tamin'ny ainao manjery mikasika ny tsy fandraisan'ny tompon'ny fiara andraikitra manoloana ireo tradoza. Nilaza kosa ireto mpitatitra ireto androany fa ny fiantohana izay efa nalohan'izy ireo no tokony hiantoka ny fanonerana ireo niaran'ny loza. Raha réadisy zahay dia ny assurance mandohan'le dédommagé an'le olona. Raha ohatra taobila samy taobila zao mitapo ohatra ka disy ny dia amboarin'ny assurance lay taobila adversaire fandona tamiko. Raha mandona tranon'olona le taobila tonga dia ny assurance manamboatra an'izany. Mandratra olona ny taobila tonga dia ny assurance mifanaraka amin'izany. Sanatria moa mahafaty olona dia ao ihany koa zany ny assurance anjaran'ny assurance daholo zany. Mikasika ny etra kosa indray nanambara ny mpitatitra fa ny sehatra iasan'izy ireo dia isan'ireo tsy maintsy mandoa etra ara-dalàna vao afaka manao ny asany andavanandro. Anton'izany ilaina amin'ny fanaovana ny fitsirihana na ny vizity teknika isaky ny 3 volana ny taratasy nandoavana ny etra. Ny fifanantonana teo amin'ny sampandrarahan'ny etra sy ny mpitatitra kosa no nahafahana nahazo fanalavam-potoana ho an'ireo mpitatitra ka isan'izany ireo mpitatitra maherin'ny 2 miasa eto Antananarivo renivohitra. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany efa misy vola azo ampiasaina eo ampelantanan'ny komina amin'ny fandraofana fako farafaratsiny ny vola ilaina mandritry ny 2 volana eo izany araka ny fanadidina natao. Tsy voajaintsony kosa nefa ny orana petraka ho fanariana ny fako tsy manary fako anaty toerana tokana ho amin'izany fa ho ivelan'ny tabapako ny poniny santionany amin'ireo antony mahatonga ny tanàna tsy mety adiona dia eo aza ny ezaky ny tompona andraikitry ny tanàna. Itsekelan'izay tsikahatra ihany koa fanomena vahana kokoa ireo faritra fovoan'ny tanàna tamin'ny fanalana ny fako Ilta Asinjo hatrany. Andrainarivo amin'ny 2 ratoandro mifandimby ireo mpiasan'ny fokotany manodidina mitondra borety sy gony manary fako eto amin'ity toerana tokana natao hanarian'ny faritra Andraisoro tsara honenana ary ampanitokana itsy ny fako. Maro amin'izy ireo no karamain'ny rafitry ny commune nanao ny fanadiovana sy ny fanalana ny fako isaky ny elakelan-trano. Ireo olona ireo ihany anefa dia efa tsy manaja ny fifampitondrana amin'ny fanadiovana fa manary fako eo amin'ny arabe tsy ao anatin'ny daba. Misy maka foana ety sanany fa le mpanary fako tsy mahay manary na misy makara dia ety ambany ety foana ny ariny na dia efa vitan'ny zareo madio ary io dia ataony ety amin'ny arabe foana na dia efa misy malalaka tokony hanariany ary eo.
sy indraindray isaky ny 2 andro 3 andro vao misy dia manala indray mandeha izy indroa nefa tsy maharaka an'ilay fako miala eo miditra zany betsaka nefa miala kely fotsiny. Indray-pandeha zao tena be da be fako efa tonga tetehana arabe tetsy mihitsy ny fako fa indraindray dia ao anatin'ny tapa-bolana ngamba zay vao misy maka le izy tena maharitra be dia le mpanary fako koa amin'io be da be dia tsy maharaka zany le izy. Teo aloha toy ny tamin'ny fokontany maro teto Andrenivohitra voafetra ho hatramin'ny 9 maraina ihany ny fanarinan'ny fako eny amin'ny dabapako iombonana. Toy ny amin'ny fokontany maro eto Andrenivohitra ihany koa efa tsy misy manaja intsony zany. Antony mampivangongo ny fako ihany koa amin'ny atoandro na efa misy aza ny paka izany avy amin'ny commune. Tsisy lera intsony fa dia le misy an'le ohatrany hoe karamaina tsy haiko na karamaina fokontany reny dia reny manary foana zany amin'izay tiany anariana an'ilay satria manangona eraky ny tanàna izy dia ariana eto daholo. Zay ilay arefy Enareo hoe tsy misy hoe lera tokony hoe anariana an'ilay izy rehefa misy fako dia ariana. Efa misy fako dia ariana. Tsy misy. Amin'ny folo zany no farany anasorana an'ilay dabapako. Samy manana andraikitra amin'ny fivangongon'ny fako eto Andrenivohitra araka izany na ny mponina na ny tompon'andraikitry ny tanàna. Ireto farany hatrany kosa no iantefan'ny resaka. Efa nisy ny volana men'ny orinasa tsy miankina vaventy ny volana maritsa lasa iny. Mitentina 500 tapitrisa ariary izy ireo raha tambatra. Efa nanambara ihany koa ny PDS sy ny tanàna fa hisy ny fiarabe 10 analan'ny fako eto Andrenivohitra. Mbola mitoy hatrany anefa ny fisian'ny fako indrindra amin'ireo faritra anaty tanàna sy tsy talaky maso. Trangam-piarahamonina kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao rehefa afaka ny gadra niaraka tamin'ny Bande de 12 dia izao miditra amin'ny famakiana trano izao indray i Rakoto Arsolo Jean Christian fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe solo-paingotra. Tratra ny asabotsy farany teo noho ny fangalarana sy famakiana trano teny tosy ity voalaza fa jiolahy ity efatra amin'ny taona 14 no antidy matetika ity jiolahy ity fanadina hoentin'ny Nandriana Rajanson. Tsy nisy nanampo na inona ny tompotrano fa tahaka ny isan'andro rehefa mivavaka ihany. Rehefa tafiditra tao an-trano anefa ny fianakaviana dia varavarankely vaky sy grille de protection ny ongotra no hitan'izy ireo ankoatra ny fitaovana niparitaka tao an-trano. Firavaka volamena, ordinateur portable iray, lecteur portable iray, lecteur CD iray, appareil photo iray, lelavola mitentina 250 000 FMG, sac roue miampy fitaovana madinika maromaro no verina andritra izany. Ny ankinely ny solo-paingotra ary ny laza fa tsy voazao no nanaovany izany asa ratsy tahaka izao. Dia la feno novanao ny asa? Mbola voaingana satria voaingana voaka ny fontsy. Voaingana efa bolana latsako. Bolana latsako. Inona no ngatranao tamin'izany? Tamin'izany niaraka tamin'ilay Bande de 12 ireny endrikendrika. Taizavy ny toerana efa nanaovanao fanafina? Anankitelo tompoko. Taizavy? Teo Ambodiady, dia Andramavola, dia Antsahakely. Famakitrano no mampalaza ity tovolahy ity. Manana ny fanazavany tamin'ny fomba natratrarana ny solo-paingotra ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny polisy-pirenena. Araka ity farany, ny drafitra nataon'izy ireo tamin'ny soratsoratra tamin'ny tany no ningan'ny polisy nanaovana ny fanadidina sy ny figaroana. Manodidina ny 4 amin'izao fotoana izao izay namany solo-paingotra karoina izay eny amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina. Itosy izay tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Mitoy ny fanadidina ataon'ny polisy ary natolotra ny fitsarana androany ny raharaha. Marina moa fa sary nentina nandrakofana ny fanadihadiana ihany ireny sary teny Itosy ireny fa tsy ireny akory ireo trano voatafika. Fa mbola amin'izay pejy ny trangam-piarahamonina izay hatrany tsy toeram-pandalovana fotsiny intsony fa efa toeram-panjifana rongony mahery vaika Antananarivo ankehitriny. Pirofo tsy ny rongony amin'ny endriny ravina atao sigara irery intsony no malaza sy tranteaka ny mpitandro ny filaminana ankehitriny. Vaomaly izao no nahatratrarana rongony iray teny Tsiadana. Nandriana Rajanson hatrany. Rongony 220 fonosana sy 200 grama amin'ny rarany no tratehaky ny polisy miady amin'ny zava-matomelona. Lehilahy iray 73 taona mpamatsy rongony eny amin'ny faritra Tsiadana iny no izao voasambotra izao. Fiara-miasa tamin'ny mponina teny an-toerana no nahalalana izay tranga izay ka nanaovan'ny polisy ny fanadihadiana. Rehefa nidina ifotony sy nijery ny zava-tranga izy ireo dia avy hatrany dia natao ny velam-pandrika. Tratra tao an-trano niaraka tamin'ireo zava-matomelona ireo ity lehilahy ity. Raha ny filazany dia vavolana vitsivitsy no nanaovany izay fivarotana rongony izao. Ny ankinyelony izy ary olona avy an-Toliara antsoina hoe Dadaki no mamatsy azy ny rongony ka vidiana 5,000 ariary ny rongony iray arona.
amidy dimanjaotariary isaky ny finosana kosa izany rehefa tonga eto andrenivohitra. Sarotra ho an'ny polisy pirenena hatreto ny miady sy manafona ity trafika ity na dia eo ampelantanen'izy ireo azy ny vahaolana. Voararatsy inona ny resaka rongony dia any anaty fiarahamonina any le olona no manao an'izy io atsokosokona miafina. Dia ny olona anaty fiarahamonina any zany no mampandreny mpitandro ny filaminana hoe aty aminay misy mpivarotra rongony sy mpifoka rongony. Vahaolana anankiray maharitra ihany koa ny fanafoanana ny rongony io any am-potony mihitsy. Izany hoe any amin'ny toerana mamokatra mamboly an'izy io ny tokony hofoanana. Mahasarotra an'izay dia izao. Izy io tsy fambolena miharihary hoe eny an-tsaha eny fa ny akodaoda le raha tia anany izy mamboly azy. Ny dikan'izay zany hoe tsy maintsy anaovana anokanana fotoana mihitsy angamba hoe ny any am-potony ihany zany hoe misava hoe aiza misy volo rongony dia ireny mihitsy no potehana avy hatrany. Na dia voararan'ny lalàna aza ny trafika rongony eto amintsika dia tsy mitsahatra izany, saika ho isan'andro no ahenona fahatratrarana varotra rongony na fidorohana zava-matomelona eto andrenivohitra. Natolotra ny fitsarana androany ilay lehilahy tratra teny tsy adana. Ifatika pejy afakosa indray isika faritra 5 no voatetin'ny plateforme des fédérations des personnes handicapées tamin'ny taona farany teo iny ka isan'izany ny Morondava, Tsirony Mandidy ary Nosy be Elville. Nisy ihany koa ny fanatanterahana ireo tetikasa maro ho an'ireo olona manana fahasembanana. Ny fanasana tanana amin'ny savony niarahana tamin'ny Waterred no lehibe indrindra tamin'izy ireny. Ireo no isan'ny zava-bita ny fivondronan'ireo olona manana fahasembanana eto Madagasikara izay nanakatona ny tampon-katroana 7 4 arivo omaly 1 Martsa fanampanazavana. Misy fitsidihana faritra anankidimy eto Madagasikara. Zay moa zany isa-taona dia mikendry faritra foana dia efa eo amin'ny 12 faritra efa voatsetika hatramin'ny Andohany tetikasa. Dia amin'ireo faritra ireo zany nahavitana ny plan d'action ny fikambanana tsirairay dia nahazona koa ny atao hoe fandraisana anjara ny manam-pahefana amin'ny fanatanterahana ireo plan d'action ireo. Faharoa dia fahavitan'ny plan stratégique taona 2012 sy 2012. Manaraka dia ireo fankalazana maro samihafa izay zava-dehibe ho anay mihitsy ny fisiny be da be zany zavatra hoe azo amin'ireo indrindra ny fampahafantarana ny olona manana fahasembanana sy ny plateforme. Amara-paranantsika ny fampahalam-baovao mialohan'ny hidirantsika amin'ireo maresaka avy any ivelany ny pejin'ny kolontsaina. Zava-maneno malagasy manana ny toerany sodina. Efa hatramin'ny taona 1790 no hitantaratra teo amin'ny kolontsaina malagasy ity zava-maneno ity. Ankehitriny efa nisy hiovana maro teo amin'ny endriky ny sodina sy ny fitaovana nanamboarana azy vokatra ireo teknôlôjia sy ireo karazana mozika vahiny hafa. Adogoavana ny mamerina ny lanjan'ny sodina eo amin'ny mozika malagasy. Remby tovolahy iray mpankafy sady mpanamboatra sodina no mampiranty izany zava-maneno izany ao amin'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy hatramin'ny asabotsy ho avy izao. Fanadidina hoentin'ny Zora Kotindrina. Efa ho 14 taona izao no niangalindra Zafindrabe Solo Andry na Iremby ny sodina. Nandalina ity zava-maneno ity ny tenany. Isan'ny zava-baovao nentiny ny fanaovana fikarohana manokana momba ny endrika amam-bika mba hanatsarana ny feon'ny sodina. Ny teto zany dia ny tantaran'ny sodina hatrany amin'ny Andohany sy ny fivoarany amin'izao fotoana izao satria ny tenanay zany dia nanao an'ity sodina ity natsaraina zany izy ity mba tsaratsara kokoa mba hampisarika ny mpity sodina sy ny mpanao mozika amin'ny ankapobeny sy mba hivoarana zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Zava-maneno efa nanana ny tantarany sy ny lazany teo amin'ny kolontsaina sy ny tantara malagasy ny sodina. Hatramin'ny andron-dratama voalohany no efa nisy teto Madagasikara ity zava-maneno ity. Maro ihany koa ireo fiantsoana ny sodina toy ny hoe antsoly, soly, antsody, antsodina na dretsa. Tsy teto arivo ihany no nahitana azy fa samy nanana ny karazany avy ny avy amin'ny faritra toa ny tasy, vakinakaratra, sakara, fianaratsoa, manakara ary mananjary. Ny sodina zany dia nanomboka tany amin'ny andron-dradama voalohany no nanomboka fantatra dia nanomboka tamin'izay zany ny sodina dia nisy faritra maromaro zany
tany Mananjary, Manakara, Mahaboboka, Fianaratsoa, Vakinakaratra, Manjakandriana, Antananarivo, Itasy, Itatsika Sodina daholo fa samy hafa zany ny bikany sy ny halavany araka faritra ny Viny avy. Noho ny fivoaran'ireo zava-maneno maro isan-karazany sy ny teknôlôjia, tsy dia manana ny toerana intsony ny sodina amin'izao fotoana izao. Tsy mifidy taona nefa ny fitsofana ny sodina fa afaka milalao azy avokoa na lahy na vavy. Azo ampiasaina amin'ny lanonana maro isan-karazany toy ny fanokafan-danonana, ny fampisehoana, ny famadihana, ny forazaza sy ny vakotrazana ihany koa ny sodina. Ny fivoarana zany izay indrindra nahatonga anay zany ikaroka an'ity sodina ity izay hita hoe teo aloha teo zany nandritra fotoana maromaro dia hita ohatra ny somary efa nangingina ny sodina satria raha manamarika tsika dia zany hoe lanonam-bahoaka zany taloha dia tena ny sodina no mibahatoerana tamin'ny andro malagasy zany nefa ny amin'izao dia efa lasa somary mivoana zany ilay izy miasa daholo io mozika vahiny rehetrarehetra io hatramin'izao misy an'ny atao hoe DJ ity dia somary latsaka ambanimbany zany ny sodina ary izay mitsy zany ny antony hoe nanaovana fikarohana an'ity sodina vaovao ty. Misy ny fampirantiana ireo karazana sodina malagasy ao amin'ny KM na ny taloha na ireo efa navaozina. Misy ihany koa ny fampianarana mitsoka sodina. Ho an'ny rampitso, misy ny atrikasa izay karakarain-dremby. Amaranantsika ny fampahalam-baovao kosa indray dia ireo maresaka avy any ivelany nivoaka ampahibe maso androany ny tatitra mahakasika ny zava-niseho tao amin'ny cockpit ny sidina MH 370 araka ity tatitra navoaka ny manampahaizana maleziana ity tsy ny zavatra mampanahy mahakasika ny resadresaka ny fanaovan'ny tompona ndraikitra misana ny fanaraha-maso ny sidiny fiaramanidina Malaysia Airlines sy ny mpanamory ilay Boeing 777 tsy tapopoka ny valomartsa farany teo. Ity teny faran'ny mpanamory ny fiaramanidina ity izay niteraka resabe ka nahatonga ny fanadihadiana isan-karazany amin'ny mety sy ny asa fampiroroana ambadika. Fa manomboka eto hivarotra fitaovam-piadiana amin'ny any ivelan'ny Japon arak'izany tapitra ny fandrarana ny fifanarahana ara-bahitra ny fandrarana fitaovam-piadiana ny taona 1770 fanamafy ny fifandraisana eo amin'ny lafiny teknôlôjia amin'ity firenena ity ny Etazonia ikendreny amin'ny varotra n'ity firenena ity manana no ity firenena ity manana ny toerany eo amin'ny lafiny ara-bahitra toy Indonezia, Vietnam, Malaisie ary Filipina. Fa toy ny mahazatra kosa dia zava-bita miavaka no amaranantsika tanteraka ny fampahalam-baovao Peter izay fantatra amin'ny anarana hoe Furious Pete mahavita mihinana hamburger miisa 4 ao anatin'ny 2 minitra milanja 400 grama ny tontalin'ny sakafo laniny. Zava-bita miavaka entina aminao androany izany izay nahazoany diplôman'ny Guinness 420 fanadihadiana. Fifanana amin'ny sakafo ny zava-bita miavaka entina aminao androany raha ifandresaka mahakasika amin'ny fifanana fisotroana labiera omaly. Niavaka tamin'ity lalao ity ny fahaizana nananany Peter Swerzinski na Furious Pete mandrapaka aingana ny hamburger 4 ao anatin'ny 2 minitra kanadiana ny lehilahy ary 20 taona. Manana mari-pahaizana mahakasika ny lafin'ny sakafo i Peter na ny science de la santé et science de la nutrition izay noratoviny tany Irlande. Tanjona nanaovan'izao lalao izao noho ny fanambina petra fa tsy maintsy maharesany sakana na inona mitranga. Manaraka rejima izy eo amin'ny sakafo ny raha sakafo enina isan'andro izay voalanjalanja no hohanina. Hatramin'ny fahatanjahany no nanana ny aretina anorexia na ny malaikomana tsy misakafo mihitsy. Magaga fa noho ny tateoriana afaka ny aretina nitaizaka izao nanaovan'ny fanamby izao. Mahatratra 70 ireo fifananany efa nataony mahakasika amin'ny fihinanana sakafo raha tsy ilaza ny diplôma enina efa azony tamin'ny Guinness. Miavaka tamin'izany ny fihinanana tongolo ao anatin'ny 13 sekondra, akondro 17 ao anatin'ny 2 minitra, hamburger 15 ao anatin'ny 10 minitra, fisotroana menaka oliva 570 ml tao anatin'ny 10 sekondra ary farany mihinana mofomamy 17 ao anatin'ny 10 sekondra. Ity lalao manaraka ity indray, hamburger milanja 100 grama ny iray, misy hena milanja 50 grama, fromage, voatabia, salade, moutarde, ketchup ary mofo miaraka aminy. Mahatratra 500 ireo mpifanandrana niaraka tamin'ity lalao ity ary izy no nahatratra ny tanjona. Tsy sarotra ihany koa ny manatanteraka ny toy izao saingy ilaina fahazarana sy fahaizana izany.
azo karakarainao an-trano ny fihinanana sakafo tak izao saingy mila fitandreno fa mety ahafaty ny mihika na ny voky loatra fa indrindra rehefa sendra ny sakafo mety hivadika poziny toy mayonnaise. Eating that much food in 1 minute, that was something. Dia mifarinatra ihany koa ny fiarantsika tamin'ity hariva ity tomboky lasy tomboky vavy isorana hatrany ianao nanaraka ny fampahalamba-bao teto amin'ny fahitalavitra ny KOLO TV mamefy fotoananao indray raha ampitso amin'ny iray ora veloma tompoko.